ndreto ny vahoakanao Andriamanitro nomeno ray volana zay nampahirezinao mba iorenanay tsara amin'ny finoana eo amin'ny fanomponanao etampamarana azy ifehezana izany lohahevitra zany manakolazaina aminay ianao mitenena tompo aoka tsy takizay nidrinana eteto ny voanay fa izay votsy voatesy voavolavolany tenao ho mpanompo mahatoky tsy azo enatra eo mpanatanterahana ny asanao. Amen. Rehefa malala kristianina havana mifarana amin'ny volana ray volana nanitsitra isika nianatra nanofo fijery ny amin'izay fanatanterahana fanompotra lohahevitra ny mpanjinitsika dia ny hoe ina moa iorenana amin'ny finoana ny fanompotra eto amin'ny bokiny Exodosy tiry havana no kana ny afatra ho anao famodinana izany lohahevitra zany. Jehova mahita ny fahorian'olona tany Ejipta mandreny fitaraina ny vahoakany izay nitaraina noho ny fahoriany mahafantatra tsara ny alahelo ny vahoakany ary tsisy miafina eo anatrehan'Andriamanitra ny havana ny olana sy ny aketritsika tao anatin'izany ny antsoina Mosesy no fidin'Andriamanitra manokana mba irahany hanavitra ny vahoakany fa ny zavatra hita tao anatin'izany zava-dehibe ny tenan'ny Mosesy no mitazany lay fahalemeny sy lay heverina fa fahafotsany no mibana tao anatin'izay nampidikotin'azy zany malona ny andraikitra goavana nampanekentin'Andriamanitra azy ry havana malalo ry fiangonana malona ny antso intson'Andriamanitra antsika ry havana inona ny toe-manatrakin'Andriamanitra alavorarinao ny asany reto afatra telo reto nomeny tompanao androany ho saintsaina sy letsika miatrika amin'ny fanompona sy ny antson'Andriamanitra ny antrefa eo amiko sy aminao ry havana. Voalohany raha miantso anao ny tompo manitaka atsika mahatokia ny herin'Andriamanitra eo mpanatanterahana ny fanompotra indrisy teo mahatokia ny herin'Andriamanitra eo mpanatanterahana ny fanompotra. Ny andininy fahafolo sy ny faharoa folo rehefa nahazo antso iraka Mosesy dia rehefa avy tsara ny fahaleminy tsarony teo amin'ny fiainana fa inona moa izany votsavava tsy mahay mandahateny hatramin'ity androany ity ary hatrany zay ny fahalemeny no tsaroan'i Mosesy dia avy malalo kristianina havana nahatonga Mosesy ny fona teo anatrikan'Andriamanitra zany ho lafa irana ry havano tadidio ny havana fa rehefa Andriamanitra no miantso ianao ny atefa ny safidiny fantatr'Andriamanitra no mompantsika tsisy miafina eo anatrehany fahalementsika tena depara amin'ny zéro ny fiainatsika fa nen'Andriamanitra ny havana miainga amin'ny alay infini rehefa mandrefaka izy tahaka ny
i Abrahama sy Isaka ao anatin'ny fisaran-tsasa ao anatin'ny fahaterana tsy afaka miteraka intsony dia parazio fahain'Andriamanitra nareo fahagagana natonga azy hiteraka in'izay ka niteraka an'izy Isaka zay lay an'Andriamanitra le havana tsy lojika tsy olombelona fa raha mitenako sy mitenanao mijerenao tsy alefa ny asan'Andriamanitra isika ny zanak'Israely raha niala tany Egypta riavo nandeha nitositra ny Egyptianina raha masina mena ny eo anoloany fotoana tsy afahana manotra fotoana tsy azo anoharana intsony satria na ny eo alohany raha masina mena dia paraziro ny zanak'Israely fa tao anatin'izany na ny Andriamanitra lery na ny kafanenina ranomasina lasa tany manga na fahazanak'Israely misotra zany lojika n'Andriamanitra riavako ary zay no mahatonga ny tomby teny tamin'ny sisy eto raha nitaraina tamin'ny Jehovah izy vefotravavatra mandamy teny ataony ahoana miavita niraka mpanofina azy ao anao Jehovah fa iza nanao vava eo na koa izy iza ny mampamona na mampanakarena na mampahilatra na mampajamba tsy zao Jehovah va ry havanao ry kristianavana aza tomotra samy manana fameza-pasoavana fokosika rehetra saingy takonan'ilay ratsy tsy ahafahantsika manoatra zany fa arakaraky ny fandraisanao lalina sy famatorana amin'Andriamanitra riavako dia hitanao fa manana fameza-pasoavana manokana isika io asan'ny maizy io raonao miery lay finotra didina amin'ny anaran'i Jesosy van Nazareta io tsy manan-kely ny fiainanao riavako ary zany mahafinaritra rehefa mandeha mampandray loavatsika marary ao mpandrindra rehefa tonga any ianao dia nondray mitondrindra izy ndray no manambara n'Andriamanitra matoky apastera fa sitrana matoky fa tsy maintsy sitrana noho ny fahatsapahany fa ao aminy lay fameza-pasoavana mampahiratra ny masony ahita fa eo am-penan-tananao ny herin'Andriamanitra anatanterahana fanompotra men'Andriamanitra vavy anao ka hinda riavana mampisalasalanao tsy hitody ny filazantsaran'Andriamanitra no men'Andriamanitra tanana isika afahanao miana ary nananao avory arena nahoana ny zavitano ny asan'Andriamanitra riavanao matokia ny herin'Andriamanitra eo mpanatanterahana ny asan'ny riavako hainao zavatra rehetra raha matoko ny tompo isika aza mianana na matahotra azy anataka ny Mosesy riavako ty tenantsika ity mijerenao malemy io fa ao anatin'ny fahalemetsika no anehoan'Andriamanitra ny heriny riavana ahafahanao manatanteraka ny asan'Andriamanitra zany mahariza azy nampitoejaza azy Andriamanitra na dia nanina azy tsy nalala ny Josefa akory zavatra rehetra ain'Andriamanitra riavako ary amin'ny fotoana tsy ahafahanao manoatra no anehoan'Andriamanitra ny heriny halavirarinao ny asan'ny tompo matoky ny tompo riavako ataovy ny asany izaho ny tompo anao sy tompontsika tsy maintsy manao ny asan'izay naneraka raha mbola atao andro ho avy ny alina tsy mahazo ny asany io ataovy eo am-ponao sy eo an-tsainao riavako fa antom-pisina antom-pahavelomana ny anompo an'Andriamanitra riavako ary tsy mitsaha miantso atsika Andriamanitra andrany ianao hitorinao anatanteranao
ny famponao riavana malala vokatry ny pira farimbona androany asa tonoana fa ny fimanganao io ry tanoro ny vava sy ny talenta ao aminao io no mena Andriamanitra ary zany talenta zany no enjo anatanterao itorio atonga ny filazantsara atratra ny olona rehetra aza mijery ny amin'izay fahalemetsika fa raha ny tenanao mijerenao tsy hanefa asa ianao fa lay mpaniraka lay Kristy ifantoky itokio ary zay le hoe iorenana finoana lay fanompoana n'Andriamanitra faharoa manoloana ny asan'Andriamanitra ry havana intsony ianao tia afatra faharoa ngeza be aza miandry ny fahatezeran'Andriamanitra irehetra aminao ao izy teo aza miandry ny fahatezeran'Andriamanitra irehetra aminao ry havako zany ho hitantsika eto amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo rehefa fatra-piodina nitikodina fo Mosesy ary tena nitady fomba rehetra ialana satria varirana iny loatra moa nijery ny tenany ny fahotsan'ny vavany ny fahalemeny nitikodina hatrany farany ka nanome nanilitra ndraikitra anekafameny fona aminao ao Andriamanitra fairao zay ranao inany toy ny fahatezeran'Andriamanitra no niatra tamity ry havano efa mameno fahorana rehetra ho atsika ny tompo aza nitikodina so mirehetra aminao ry havako ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny hery isika nianatra amin'ny Jona fa nisan'izay nampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra ka natonga loza tamin'ny Jona tsy ho azy any ho any manodidina tany tao anatin'ny sambo ary tsy fahavitany ny asan'ny tompo dia nirehitra tamin'ny Jona moa nenao fahatezeran'Andriamanitra any ka niezaka nitady zay fomba rehetra hitonina zany fahatezeran'Andriamanitra zany ho azy ho anao aza miandry ny fahatezeran'Andriamanitra ry havako raha mbola mitsotra aminao ny tanam-pahasoavany aniraka anao raha mbola niantefa aminao safidin'Andriamanitra raha ianao notodian'ny anjony manokana raha ianao no mitiavy ka natsoky anatanteraka ny fanompony ametrahany fitokisana tanteraka satria tianao tanterao ny asa aza miandahana sao lay fitiavana amitsika lay fitaovana fitavan'Andriamanitra miratra lay famorambon'Andriamanitra mitodika aminao vadika tare masika satria mafy misika aoka tsy zany no anasantsika ry havako famanana fahavitsingana atao zava-dehibe ny asan'ny tompo Jesosy ry havana voalazantsika tsara mafy tamity niraka nandrana azy teto fa ny zavatra anankiray tsaroana fijery tokana ihany ny azy ny tao anatiny ny amita le iraka nampanaovin'Andriamanitra azy mafy tamity ao anao zay fitaraina ny tompo isorianiko ity kaboka ity kanefa aoka tsy nisy kaboka neno atao fa nenisa fandiandao ary zany fakatoavana feno zany ilain'Andriamanitra koa raha maniraka atsika izy aza fatra-pantara ry kristianina fa raha maniantso maniraka anao ny tompo tanterao ny fifaliana niraka ny asa ampanaovin'Andriamanitra antsika ry havako mba tsy retan'inao fahatezeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fahatelo farany raha miantso maniraka anao anatanteraka amin'ny fanompony Andriamanitra ry havako afatra fahatelo farany omena soanao ry havako aza miamporofita maso vao manapa-kevitra anao ny asan'Andriamanitra aza miandry inona profita maso vao manapa-kevitra anao ny asan'Andriamanitra ny any Jesosy ry havana rehefa fatraniodina hatrany farany profo mivaingana azo trapaitanana no tsy maintsy nentin'Andriamanitra
vaorana nentina teo amin'ny sisy izay tsisa mandiana antsoky iarona ranaindao iara-iasa aminao izy zay vao velona ny fanantenany Mosesy riavanao olona hita maso famantarana sapaitanana iarona ralaty ny teo anatrinany Mosesy zay izy vonany korazy izy anao ny asan'ny tompo tsy zady no andrasan'ny tompo antsika riavana aza miany famantarana hita maso hoe famatokina an'Andriamanitra ary ny fahatokitsika an'Andriamanitra riavao amin'ny fanatanterano ny asany dia tena fankatoavana azy fahatokina azy faminaikenao ny fandaminana apetraky ary ny fanekenao ho fitaovana mahomby eo ampena tanan'Andriamanitra zany aza miandro famantarana aza miandro fahagagana zay voatapakevitra fa rehefa metefa ny antso ataovy ampinona fahatokina ny asan'Andriamanitra riavao indraindray zany tokoa no andrasantsika misy famantarana ifanakorona ataon'ny tompo tamin'ny Mosesy eto inona le voalohany alaivo ny tena eny am-pelatananao iny atsipazo amin'ny tany ary vonatsiko tamin'ny tany le tena dia ina moa vadikely vadika menarana famantarana tena nataon'ny tompo ho an'ny Mosesy dia rehefa avy indray raisiny rano ny menarana io dia niraisiny Mosesy dia nivadika tena indray le menarana ombony eo zany peniteny zany fa tsy lavitra ampianao ka izy ary Mosesy mbola tsy ampy azy aloha izy mbola mianana ihany izy araivoray ny tananao famantarana faharoa atsoy any amin'ny tratranao izy dia natsofoka tao dia navoaka dia lasa inona le izy lasa boka fotsy tahaka ny ora-panary ny tanana Mosesy dia ondray ny tompo atsoy any amin'ny tratranao ndraiky iny tananao ky navoaka ny teo verina tamin'ny londy dia fa malalo dia andry zany famantarana zany foana ve famantarana fahatelo zay hitatsika eto nasaina akarano tany nely ndraiky Mosesy dia nararaka tamin'ny tany dia nanina lesy nivadika enina nivadika raha izy riavanao dia famantarana foana ve ny tadiavana vao atolesaka fa tery tamin'ity ndray maka ity olona mihitsy ralany ny avay zany nentin'Andriamanitra teo anatria Mosesy vao nanaiky izy aza miandry ho vita maso riavana fa matokina ny tompo tsy tadiavina daholo ny zavatra rehetra ho fanaporofona fa ianao matoky ny tompo ianao mino azy ianao mientetra amity manaiky ny fandaminany manaiky ny rady izany ilain'Andriamanitra eo mpanatanteranao ny fanompotra iarona no lasa mpanomotsaina misolo vava azy azany fomba fiasan'Andriamanitra riava ainy tompo mame vaolanao anao ainy tompo mamely zavatra rehetra hoentinao manatanteraka ny asany ary ainy tompo ny fahafantarana sy ny fahalalana fa maleny votsavava izao sianao riava fa ny tompo manana fiasany manana fiefy manana fandaminana ary afaka maneongely hitondrana fahagagana eo amin'ny fiainatsika atanteranao ny asan'Andriamanitra mino ary avana manomboka eto ary iorenana ny filoana ny fanompona ny tompo nantsona ho amin'ny fanompona ary ianao nantsony tompo amin'ny irady ho amin'ny fanompona isika no fidin'Andriamanitra manokana isika ianao ny antefan'ny antson'Andriamanitra ry kristianina afanao reto ny afatra telo omenanao androany raha irahan'ny tompo ianao ny afa voalohany matokiny mierin'Andriamanitra eo mpanatanterana ny asany faharoa aza miandry
ny fahatezeran'Andriamanitra irehetry aminao tafako. Ary ny fahatelo, aza miandry mporofo hita maso vao naiky fameteza mpiara-miasa mabomby eo am-pelam-tanan'Andriamanitra ho fanatanterana ny asantsika, dia hitanao ny hafalian'Andriamanitra ary afako hitsenananao amin'ny teny somafabe. Rehefa tsara sady matoky, natoky tamin'ny kelinao ho teny mpanapaka be, midira amin'ny fifaliam-tomponao satria mpanompo matoky.